Salama daholo ohatrany anetikitika ny saiko zany tao ny commentaire atao mikasika le hoe misy madama gasy ilatsaka député amin'ny anaran'ny Rassemblement national en France. Le Rassemblement national moa zany antoko extrême droite inona moa zany azo lasaina hoe raciste et xénophobe fa izy io taloha tamin'ny andron'ny Le Pen de natao foana hoe Front National de efa ratsy loatra ny image le Front National tamin'izany fotoana zany satria Jean-Marie Le Pen ny fondateurany de anisan'ny olona gagana mihitsy amin'ny propos raciste ataony de ny solo azy moa zany izy moa Marine Le Pen le zanany de niezaka anatsara ny image le antoko satria ny antoko ma extrême droite anazy zany de raciste sady xénophobe de niezaka anatsara an'le image zany Marine Le Pen de zay natonga anazy novana hoe Rassemblement national novana hoe RN zany le antoko inona moa mahatonga ny olona maratsy image le Front National satria am'izay raciste sy xénophobe zay de fa nisy fotoana tamin'ny France tamin'ny andron'ny Jacques Chirac sy Jospin de Jean-Marie Le Pen lany deuxième tour en France nefa fakitra so Jean-Marie Le Pen fa olona ina moa zany manao propos raciste, propos antisémite, propos ohatry zany efa impiry izy notorian'olona amin'ny tribunal amin'ny marasiste azy de niakatra be ny ina moa zany ny antoko raciste moa zany mpanavakavaka extrême droite de miezaka zany frantsay hoe anazava hoe inona moa vote sanction io zany hoe zany tamin'izany andro zany zany de hoe leo an'le politique zany ny olona na socialiste na ny tsy haiko républicain de leo ny olona de hoe mifidy ny izy moa Jean-Marie Le Pen fa tsy zany ny tena marina fa le frantsay mihitsy no raciste manomboka raciste de zao zany tonga ny inona moa zany ny Marine Le Pen de efindroa zay Marine Le Pen lany finaliste en présidentielle antoko extrême droite sy zavatra zany efa ny zavatra dangereux be satria raha ny extrême droite zany ny tafiakatra amin'ny pouvoir de tena efa PDP ny firenena efa nahita ny vokan'izany zavatra zany ohatran'ny Autriche zao efa nisy an'izany de inona moa zany io zany mitady ny tsy hanomezana taratasy ny étranger ao Français zao firy ny étranger miasa efa folo taona mahery amin'ny domaine ny restauration hôtellerie de bâtiment tsy mahita olona fa ny étranger manao an'le asa zay boulot de merde rehetra de ny étranger manao anazy de ezanao manao discours ohatry zany hoe zay tsy mila étranger zay tsy loi de la migration n'immigration makatsy makaroa satria ireo olona olona inona moa zany d'un raciste primaire izy et de deux olona inona moa filazan'izany démagogue fotsiny izy am'liza de tsy afaka tsy mieritreritra ny conséquenceny raha ohatra ka tsy menao taratasy ara ny étranger de izy nanao andreo asa reo fa te ahazo olo zareo amin'ny vote te hiakatra ahazo pouvoir ahazo place na député ahazo présidentielle de le étranger foana no atao fitaovana stigmatisena filazan'izay ny stigmatisation ny islam lasaina fa ny islam de olona mahery vaika terroriste de raha miala an'iny de ny étranger ny manao ny violence sy ny crime sy ny inona moa zany ny incivilité de justement ao zao amin'ny commentaire ao be de be ny gasy ao miteny hoe ka ny étranger aussi izy no criminel ny étranger no manao incivilité rehetrarehetra manimba zavatra ao France zany discours zany
de tena mamenatra zany satria discours na ino moa zany xénophobe, raciste sy stigmatisateur. De io zany de ohatran'ny hoe miainga amin'ny statistika hoe ny étranger no betsaka ny prison na ny étranger no betsaka au chômage de ohatrany koa ohatrany États-Unis hoe ny mainto no betsaka ino moa zany amin'ny prison indrindra. Nefany tsisy mihitsy étude scientifique namoaka fa ny olona mainty de enclin kokoa amin'ny resaka crime criminel kokoa de naissance na hoe misy gène noir matonga ny noir violent na matonga ny noir mpangatra na matonga ny ino moa zany noir manao ny incivilité. Fa io de tena système social matonga an'io, zany hoe le système social zany ohatrany any États-Unis reo noir reo andevo reo no entina tany andevo aby tena Afrique reo no entina tany États-Unis de rehefa aveo rehefa nisy ny affranchissement moa zany affranchissement ngamany tsy affranchissement bon lasolo regny fa rehefa affranchir reo noir reo de forcément amin'ny classe sociale ambany satria zareo arandevo teo de classe sociale ambany reo de tsy manana accès à l'éducation ny ray aman-dreny tsy intellect de apetraka any amin'ny ghetto. Zany hoe ghetto zany ny hoan'ny tsy fantatra de reny banlieue tsy amin'ny tena ville tena izy fa manodidina ny ville de ahilika le olona zay ny antsoina hoe ghettoisation. Ka rehefa avangongonao any amin'ny banlieue any ohatrany hoe Harlem na Detroit na ataontsika hoe Bronx de ohatrany hoe Long Island rehefa avangongonao any ny étranger sy ny olona ina moa zany niveau social ambany de forcément misy crime de ohatrany hoe le mainty foana no fiainana prison satria zareo ny classe ambany de misy violence satria izay le fanavakavahana zay le système manavakavaka io tadiaviny gasy atao io zay mahatonga an'io. De ohatrany en France tsy système d'intégration en étranger mihitsy fa de ohatrany amin'ny Paris fotsiny de ny étranger zany de alefa any amin'ny Grigny Centre, alefa any Mantes-la-Jolie, alefa any amin'ny Saint-Saint-Denis, alefa any Sarcelles, Cour-Couronne, Ivry, Étampes. De reo quartier rehetra reo de tena explosif. Reo quartier rehetra tina moa zany be violence sy be incivilité satria l'étranger no alefanao any satria ambany niveau sociaux de tsy afaka manana ino moa zany moyen anofanatrano amin'ny centre. De in France tsy niezaka mihitsy anatsara ny zavatra fa miarantseny frantsay des sources zany le fotsy be zany zay à Paris centre zay ataontsika hoe 20e arrondissement 16e arrondissement de midemerdane nareo de nefa mipokara le zavatra rehefa aveo de zareo émeute reo nareo le ino moa zany violence urbaine rehetra reo avy le politique français satria le français ratsy ino moa zany politique ataony hoe nalainao le mainty nisy ny ady tamin'ny première guerre 14-18 de tsy maleo any la France de reo zanatany la français reo ny Sénégal sy ny gasy ny rehetrarehetra mainty reo sy ny algériane sy rehetrarehetra zay anatan'ny français alefa ny français miady ho anazy alefa cher à canon etretanao zany le toetsaina zany hoe alaina le zanatany de alefa miady ho an'ny la France reny nitsona hoe tirailleur reo reny nalefa la France iady ho anazy de tafajanonany le ino moa zany le ray aman-dreny de niteraka de première génération de deuxième génération ohatra zany koa nila main d'œuvre reo tamin'ny chemin de fer nanamboatra chemin de fer tamin'ny français de naka an'ireo ino moa zany arabe reo tunisien marocain sy ny algérien reo tonga tany ray aman-dreny miasa de nijanona de lasa français zareo de lasa deuxième génération de troisième génération en plus n'zany reo akizy reo de nisa misofra le fanilkiny anazy de misofra le ino moa zany l'exploitation nataony ray aman-dreniny de normal zareo raha ohatra ka hoe ino moa zany réactif be manana réaction négative be amin'ny la France satria matsiavy tena zareo hoe voilikilika matsiavy tena zany exploité de zay tamin'ny ino moa zany le France contrat tamin'izy angamba zany tamin'ny Algérie angambany tamin'ny mondial de ino moa zany ny algériane en France de olona lehibe ta France atao olona manana nationalité française de tena contre be la France noho zay zavatra zay
ka le politique ny tsy mety de lasa ohatrany hoe ny étranger no tsy manjary ka zay fanaovana hoe étranger tsy manjary zay étranger no mpaka aide sociale étranger no criminel zay discours zay de tena discours ambany be apalady tena ambany be apalady raha misy firenena angambany aty Europe aty hoe betsaka étranger indrindra de Suisse zereo na Genève fotsiny 30% de population étrangère fa ny Suisse tsy mikotaba ny Suisse satria fa ambony toetsana le Suisse le Suisse zany matsapa hoe matory eo étranger eo de ilainy reo olo reo olona miasa reo tsy hoe inana aide sociale reo olo reo fa olona miasa ho any Suisse ka raha ohatra ka tsy eo reo olo reo de izy nanaondreo asa reo de ny olona aty Suisse fa ambony niveau de tsy henona mihitsy resaka racisme tsy henona mihitsy hoalahoala mikasika an'izao hoe misy an'izao aty Suisse aty satria le olona civilisé tena 30% en Genève ny kanto hafa raha mbola ambony be ny amin'ny bâtiment de feno ina moa zany portugais ny any amin'ny nettoyage any amin'ny hôpital ohatry zany ny italien amin'ny ina moa zany informatique BDP tsy azo catégorie koa le izy fa BDP ny ataony zay miasa aty de omeny Suisse karama tsara ary adzainy Suisse reo olo satria reo no moteur ny économie raha ohatra ka tsisy étranger miala eo étranger reo taty Suisse aty de maty io Suisse io zay le izy ka misy ny olona tsy maintsy miexploiter le système foana ohatrany ataontsika de Suisse zao nisy antoko extrême droite koa UDC izy amin'ny teny frantsay Union démocrate ngana citoyen ngama ohatrohatran'izany le izy fa amin'ny teny allemand izy SVP de io antoko extrême droite io ny développé be izy tany amin'ny taona 2010 2011 tany hoany le izy satria nisy olona anankiray milliardaire zay tsy mila vola politique akory fa mety raciste fotsiny izy na nationaliste izy na tsy haino mahazo anazy izy moa Christophe Blocher de izy mametraka afisy ohatra stigmaté le hoe resaka minareta tia Suisse interdiction voile makatsy makaroa satria mametraka slogan tena agressive be zareo de inona nataony ny se casser la gueule ny antokony UDC satria iny rehefa hitan'ny Europe anao fa inona moa zany manao initiative xénophobe resaka hoe tsy azo anaovana anangana minare aty Suisse de aveo misy contingent ny hoe asina quota ny étranger mihitsy ohatry zany de tonga de mifahaiziny Europe Suisse de nanampy tamby satria nisy accord bilatéral entre Suisse ny Europe amin'ny libre circulation ny travailleurs de fahaiziny Europe izy hoe rehefa tsy tila ny européen de asany amilany ny étranger asany amilany de la koa zany tsy omeny marché na resaka recherche scientifique na resaka marché international io tsy omeny marché ny européen la satria ela tia azo marché européen nefa ny européen tsy vela hiasa fa de avy lasina quota de midemerde la de voaterina andady ny Suisse de niady be ny Suisse tamin'ny antoko rehetrrehetra satria hoe lisany UDC no mampiditra initiative mampisy problème ny Suisse amin'ny Europa de ndany lisany négocier any amin'ny Bruxelles any lisany ndana makany fa tsy problème Suisse hoe Suisse voatery tsy maintsy anao zao ny adalany lisany amin'io resaka ina moa zany discours xénophobe lisany io de midemerde lisany de iny UDC de matomatoazy tena matomatoazy satria fantatry le UDC fantatry l'extrême droite fa danger be ho anazy le io hoe étranger foana no omena tsiny sy rehetra io de ohatran'izany koa France io de io koa milingilingy koa izy moa ery Marine Le Pen milingilingy koa tsy haiko izy Maréchal Le Pen sy BDP ny extrême droite io amin'ny député européen législative européenne makatsy makaroa milingilingy fa fantatry ny frantsay tena misaina ohatrany Macron ho danger be eo amin'ny Europe satria ela manao discours xénophobe la tsy mila Europe la makatsy makaroa nefa la mitomany amin'ny Europe en subvention ny agriculteur subvention amin'ny Europe zay anatin'ny Europe zay la makatsy makaroa tianareo ihany ny bénéfice ny zavatra anatin'ny Europe nefa ianao miteny zay malete zay nationaliste zay populiste zo de nous est danger zay na tonga ny Macron tonga de dissoudre ny assemblée
tonga aloha raha tonga de ravana le assemblée de aloha ny vahoaka mihitsy ny aneo ny heviny amin'io législatif voavoaka io aleho vahoaka satria raha reo ino moa zany démagogue reo vava fotsiny wa nefa ny la France mila ny étranger tena mila amin'ny resaka main d'œuvre sy zavatra be dia be amin'ny resaka cerveau mila cerveau avy any ivelany la France à la France olona mila manao commerce amin'ny ina moa zany Europe mila commerce en Afrique be dia be politique zereo ara ny Afrique manomboka be dia be ny africaine anti français efa tsy mirey frantsay tsony any ohatra ny io Mali nandaka frantsay ohatra ny io Burkina Faso nandaka frantsay io Tchad Niger manomboka anti français no satria zay discours zay de zao le gasy ndray zany zao ny miseho milay hoe zay Front National zay Rassemblement National débile be enao gasy anao étranger ndray ve no anao zay tsy azahoan'ny gasy taratasy hoe titre séjour enao étranger tonga voandroandro anao de satria anao manambady vazaha anao de nianaran'le vazaha anao ataonao eo tsy maninona raha ohatra ka rasa maninona tsy tonga de nianarana gasy natao tamin'io députation io ahitanao raha horevon'ny ino moa zany Rassemblement National no atsy maninona fena le anarana gasy fa le anarana vazaha le avoaka eo satria mifely drambo fa raha ohatra manana koy de tokony aseho le anarana gasy de hitatsika eo fandehan'le izy zay ndray le izy